Mba tsika rehetra indray natratra ny taona vaovao le hoe tsika mbavaka izao teny fampizarana izao a mivavaka isika nidera laza voninahitra dia ho anao tompo Andriamanitra io rainay amin'an'i Jesosy Kristy misaotra anao raha mena izao fotoana izao misaotra anao mialo lalina amin'ny lalan'ny fanahinao masina ianao no milaza hoe raha misy roa na telo mijoro aminaraka teo afovoany aho mino izahay na dia tsy hitanay azy ianao fa eto afovoanay araka ny teninao hoe sambatra izay mino nefa tsy mahita misaotra amin'ny fialohavan'ny fanahy masinao tanteraka ary amin'ny anaranao koa ilay zanak'Andriamanitra velona avy any Nazareta nanaovana izany vavaka izany amen. Taom-panavahana moa ny taona 2024 ry havana araka ny ao amin'ny Malaki 3:7 izay mivaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe ka dia ho hitanareo indray tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Izany hoe Andriamanitra zany te hanavaka atsika izay manompo azy ary anisany toetra anankiray izay velabelarintsika fohy eto ny momba ny lainga izay indraindray ohatra ny mandeha ho azy indraindray na maka telefonina fotsiny ara dia hoe aiza dia hoe ohatra ny atsy anefa mbola tsy nainga tao an-trano akory ianao fa avaiza moa zany lainga izany araka ny filazantsara ny Jaona 5:7 dia izao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy hoe ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy raha mandainga izy dia azy nolazainy satria mpandainga izy sady rainy lainga ny devoly zany no rainy lainga ary tsy manoa fa tsy mandainga dia isika zany mila tandremana tsara sao dia voafantrika ohatry mandeha ho azy mandainga satria lasa ohatry ny mbola ao zany lay rainy lainga raha ny voasoratra aloha ao amin'ny Romanina 7:7 dia mazava tsara hoe tsy misy marina na dia ray atsika tsy afaka namary tena hoe tonga dia mety be daholo fa saingy izao noho ny amin'i Jesosy Kristy dia no hamarinina isika araka ny voasoratra ao amin'ny Korintianina 1:9-7 ka hatramin'ny 10 satria io ny hafa be deaibe ny teny efa manambara fa afaka tsika noho ny amin'ny tompo moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra aza mety hofitany anareo fa ny mpijangajanga ny mpanompo sampy ny mpakavadin'olona ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra ary efa toy izany ihany ny sasany aminareo saingy efa voasasa ianareo efa no hamasinina ianareo efa no hamarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamantsika isika zany izay nandray an' Jesosy tompo sy mamonjy dia afaka noho n'ilay fatotro le ray lainga saika namatotra atsika ary ireto misy toetra vitsivitsika avana mety ho eritreretintsika hoe tsy mpandainga isika kanefa mazava ny voasoratra amin'ny Baiboly mba tsy ho voafitaka zany tsika satria Kristy te hanova atsika te hoe hanavaka atsika dia eto ny anankiray dia ny voasoratra ao amin'ny Jaona 1:7-20 dia zao voasoratra ny anaran'i Jesosy hoe raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa makahala ny ralany dia mpandainga izy fa izay tsy tiany ralany izay hitany atao ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany isika zany tokony hiala mihitsy amin'ny fankahalana satria lasa mpandainga tsika na dia milaza marina foana tsika nefa makahala olona dia manjary lasa mpandainga mino aho fa tsy ianao zany fa iova ianao anadio fo satria sambatra madio po fa izy no ahita an'Andriamanitra ary tsy ho tratra ny ray lainga zany tsika fa anamboatra toetra ampitono ny fo afaka hifandray amin'ny olona rehetra amin'ny fombany arak'izay tolotsainy fanahy masina misy toetra anankiray koa ry havana izay tandremana tsara sao dia voafandrika isika fa ny Jaona 1:2-7 dia zao voasoratra hoe izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary marina tsy ao anatiny be deaibe tsika no mitony tena ho kristianina nefa tsy araky ny voasoratra koa ny zavatra ataontsika na ilaza marina foana aritsika dia mpandainga foana zany eo anatrehan'ny Baiboly dia mila mitandrina tsara satria tsika mila mivonina amin'ny fiakarana na roviana na roviana ho avy tompo mpangalatra ny tompo za mino fa ianao anisan'ilay tonga dia anjavona satria miomana foana amin'ny fiaviany mitandrina mba tsy ho sanatria ho isan'ny mpandainga misy teny anankiroa ry havana izay mety ho eritreretiny sasany fa lainga nefa marina ohatra filazantsara ny Jaona 7:7 dia hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana
zany hoe ny tenin'andriamanitra ry havana zay voasoratra amin'ny baiboly de marina na tiatsika na sy tiatsika de marina satria zay ny voasoratra hoe ny teny dia fahamarinana. Jesosy Kristy koa moa fahamarinana. Anankiray zany zay apahatsevina atsika mety misy mieritreritra hoe tsy tena zay le izy. Amin'ny filazantsara ny Jaona toko 4:24 de hoy Jesosy tamin'izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ny lala tokana zany ahafahana makany amin'Andriamanitra pahary de amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany. Isika raha mivavaka indraindray manao hoe Andriamanitra kanefa tsy faranatsika amin'ny anaran'i Jesosy de lasa tsy tonga an'le izy satria izy ny lalana. Andesitsika tena hanao antoka hoe tena any amin'ny tompo tokoa zany vavaka atao zany de faranana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. De am'izay tsika manana fiadanana anaty satria azontsika tsara hoe efa tena lasa any amin'ray izy ary efa noraisiny Jesosy Kristy ny fahalementsika rehetra satria ny otantsika rehetrarehetra de efa noentiny teo amin'ny hazo fijaliana de efa maty izy de efa nandresiny fahafatesana de efa olona afaka tsika fa raha zanaka no anafaka de ho afaka tokoa ianareo. Zany no toetra zay aperitreretana antsika amin'izao fiandohan'ny taona izao mba tena hijorotsika mba tsy ho isan'ny mpandainga. Ny voasoratra moa ao amin'ny Apokalipsy toko 2:20 de izao: ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra de tsy hanana anjara anatin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara. Izany ny fahafatesana faharoa. Zany efa voalaza mialoha fa ny mpandainga de ho any amin'ny farimy rehetra afo. Za mino fa tsy ho isan'izany ianao hoe tsy anaiky an'izany ianao, tsy anaiky voafitaka ianao, fa tsy ho isan'ny mpandainga, tsy ho isan'ny toeran'le ray ny lainga. Zany no afatra ry havana. Tian'Andriamanitra isika ary fitiavany zany tsy sanatria fifampitsarana fa fampieritrretana satria eo anatrehan'ny fiainana zay miazakazaka de indraindray variana isika ka le tena sitrapon'Andriamanitra tsy tafiditra tsony. Ohatrany mandeha ho azy araky ny fahitany iny fotsiny de etika fanapo de moramora mifankahala, moramora tady tsy te halala an'ilay tenin'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra tsika. Ary zany isin'izao fandarany zao mampatsiaro foana fa misy ngeny tompo hoe izay ivantanatsika amin'ny fotoana tsy ampozina izany. Ka de zany ry havana no afatra zay omenatsika. Mino aho fa namperitreritra tsika izany hoe tsy ho isan'ny mpandainga fa anisany ireo zay tandrina ny tenin'Andriamanitra, anisany zay hiaro an'ilay lalana tokana ary anisany izara ihany koa indrindraindrindra ny fahamarinana de ny tenin'Andriamanitra. Ny fahamarinana de zay mifampizarana teto mba hahatonga ny fihavanana ho mora amin'ny rehetrarehetra satria Andriamanitra nge de hoy izy hoe sambatra amin'ny mpampiavany. Ny fiadanako no avelako anareo tsy taka fa meny zao todrao. Te ame defi Andriamanitra hoe anana fiainana manokana ianao izay tsy manaiky ho isan'ny mpandainga. Ndetsika iahy ivavaka. Tompo Andriamanitra eo ndera laza voninahitra de ho anao reryady. Misaotra anao fa totosa somatsara ny afatra zay napetraka momba ny lainga. Indraindray de sarotra tokoa miala am'izany kanefa nampahafantarinao fa mila miala am'izany zay, mila tsy ho isan'ny mpandainga zay, mila tsy amelan'ny ray lainga ho ato anatinay fa tianay ianao Jesosy Kristy no ato anatinay ka ianao no anitsy anay, ianao no anolotsaina amin'ny lalan'ny fanahinao masina amin'ny zavatra tokony ataonay mba hanafahendrena izay eo anatrehan'ny fiatrehan'ny zavatra ataonay rehetra amin'ny fiainana mba ho vavolombelonao tokoa amin'ny zavatra ataonay rehetra. Araka ny tenao ninona ataonareo de ataovy amin'ny fotakinao ny tompo fa tsy ho an'ny olona, ataovy amin'ny anaran'i Jesosy, ataovy voninahitra Andriamanitra. Saotra anao manitsy anay Andriamanitra mba ho mendrika an'izany teny zany zay marina ary mila fikirinay mba ho vonina amin'ny fahatongavanao zay amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra velava Nazareta. Amen. Fiadanana.